Manomboka zao zany zay a dia mampiatra mio tsikelikely makany amin'ny sekolim-pampianarana. Fa misy fanavaozana lehibe ao anatin'ilay fampianarana manomboka zao satria mihodina manodidina ny hoe métier daholo zany zao a ny tokony hitondrana ny fampianarana arak'asa sy ninona ty ny fampianarana teknika. Ny voaka teo reny zany a dia olona avy amin'ny sekoly isan-karazany, avy amin'ny faritra izay misy ny faritra andraisan'ny ty projet ty anjara, dia reny olona reny zany nofanina amin'ny fomba hoe ahoana ny famolavolana, fomba vaovao famolavolana ny fampianarana. Zay le hoe approche par compétence. Dia zao zany reo olona reo a efa vita hofana mahalala ny fomba tokony hitondrana ny famolavolana ny fotoatim-pampianarana. Sivy nisany ary tokony tsindrina hoe amin'ireo sivy ireo a dia sady misy tena olona hoe tena mpampianatra no misy olona hoe tena professionnel manao an'ilay asa mihitsy, dia mampianatra amin'ilay asa mihitsy.